Eny ary rahabantsika mpanaraka tsy tapaka ny fandarana katesisma d'adulte isaky ny alarobia tolakandro amin'ny 5 ora amin'izao fotoana izao ary amin'ny 9 ora any Madagasikara. Androany ny lohateny izay hobanjentsika dia ny hoe ireo paradoxe ao amin'Andriamanitra na ihany koa le hoe ireo zavatra toa mifanohitra ao amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha dia mitondra fialatsiny be dia be amintsika aho satria nisy taminareo mpanaraka ny fandarana mitaraina hoe tsy dia tsara ny kalitaon'ny feo. Indraindray zany misy décalage, indraindray zany ratsiratsy ny feo. Ialana tsiny indrindra aminareo fa izay no maximum azoko atao satria ny fitaovana ampiasaiko ny telefaonina moa zany, ny telefaonina anaovako live zao efa somary antitrantitra ihany ary tsy dia tena performant loatra dia izay vitany eo ihany zany no tonga any aminareo. Ka ho an'ny sofin'ny olona izay mitady qualité tsara kokoa dia sarotra fa izay aloha no azo atao. Ka ialana tsiny betsaka raha ohatra ka tsy dia mahafa-po ny qualité-ny feo na ny qualité-ny son tonga any aminareo noho ity telefaonina ampiasaiko ity izay efa lehibe antitrantitra ihany ary tsy dia tena performant loatra. Zay ny amin'iny zany fa dia misaotra an'ilay namana izay nanoratra taty hoe mba azo tsaraina ve ny son, mba azo tsaraina ve ny fitaovana andraisana feo. Satroko dia satroka tokoa kanefa tsy afa-manoatra aho noho ny fitaovana telefaonina ampiasaiko eto. Zay no ela. Fa irositsika amin'izay lohateny izay dia ny hoe ireo paradoxe ao amin'Andriamanitra na ireo heverina ho fifanoheran-kevitra na zavatra mifanohitra mifanipaka amin'Andriamanitra. Miteraka resabe izay zavatra izay. Ohatra le hoe ao amin'ny soratra masina hoe Jakoba niteny fa Esau no halako. Nefany lazaina fa tian'ny olona rehetra Andriamanitra. Dia ahoana zany zavatra zany? Lazaina fa tian'ny olona rehetra Andriamanitra nefa lazaina koa fa Jakoba tiany Esau no halany. Tsy sitrany ny afatesan'ny ratsy fanahy hoy ny soratra masina ihany koa, nefa ihany koa misy soratra masina koa milaza fa matahora izay manam-pahefana manary any amin'ny helo. Dia ahoana ary zany? Ohatra mifanipaka. Ao koa ny hoe voasoratra ao amin'ny teny folo na ny didy folo fa teny folo moa ny ilazantsika azy hoe aza mamono olona. Nefa toa, tsindriko tsara, toa izy Andriamanitra indray no toa mamono olona nandringana ohatra any Sodoma sy Gomora. Ao ihany koa ny Egyptianina sy ny sisa sy ny sisa. Dia nametraka fanontaniana tsika ao amin'ny pejy hoe miangatra ary ve zany Andriamanitra? Ary tena fitiavana tokoa ary ve izy raha izany rehetra izany? Dia mety ho normal ihany ve ny conclusion-n'ireo olona misafidy ny tsy hino an'Andriamanitra? Io lazaiko hoe tsy misy olona athée zany fa rebelle amin'Andriamanitra no misy. Noho izany zavatra izany satria izay foana moa fanakianany olona hoe ilay Andriamanitra reo Andriamanitra mitratrevatreva, Andriamanitra tyran, Andriamanitra manao didy kofehy lehibe. Zay zany no resantsika androany. Mialoha zany nefa dia manasa anareo ary hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ity takariva nomenao anay ity indray hianaranay ny teninao, hiresahanao aminay, hitenena aminay, mpianaranay fa vonona ny henonao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Paradoxe ao amin'Andriamanitra. Ilay fanontaniana apetraky ny namantsika hoe le hoe raha ahoana ary Andriamanitra ve tsy misy zavatra mifanohitra aveo amin'Andriamanitra raha izany? Legitime le fanontaniana. Le fanontaniana hoe mbola rariny sisiny ve ny hinoana an'izany karazan'Andriamanitra ohatra ny mifanipaka izany?
légitime ary logika le fanontaniana ka tsy mahagaga ny ahitana olona izay noho izay anton'izay fotsiny ihany azy dia nanapa-kevitra hitodi-damosina ny resaka finoana hoe aleoko mihitsy misafidy tsy hino an'Andriamanitra satria tsy dakoro am'izany aho hoe Andriamanitra fitiavana nefany a toa mamono olona normalina be zany a zany fihetsika zany satria ilay sary ambadika dia ohatrany milahatra am'ireo andriamanitra hafa ny andriamanitsika araky ny legende sy mytôlôzia maro samihafa raha mijery aloha zao ny legende sy mytôlôzia greka ary mytôlôzia hafa dia nisy zany Zeus zany izay manapatra ny fahefana nisy ny karazana déesse sy divinité maro samihafa izay manapatra ny fahefany amin'ny olombelona mamono mihitsy azy de mipetraka ny fanontanianany hoe moa ve ny andriamanitsika miavaka sa mitovy am'ireo andriamanitra rehetrarehetra lazaina fa misetrasetra sy mamono ireo inona no mahasamihafa azy sady mitovy tanteraka raha le fanontaniana napetraka hatramin'ny voalohany indray andro nisy lay antitra anankiray efa valopolo taona mahery teo no nametraka fanontaniana tamiko fanontaniana napetrany de fanontaniana mampieritreritra de zao fanontaniana napetrany tamiko tam'izay fotoan'izay a nampianatra soratra masina de ozy hoe iza ozy izy ny anaran'Andriamanitra iza ozy izy Andriamanitra raha inoanao le fanontaniana de ohatrany fanontaniana tsotsotra fa lalina ary tsy anafina anareo fa tamy voalohany a sahirana tsy hitako zay namalina azy mba ahafahana manome ny fahafampo azy zany fa raha valiana milamina sy ampandinihana tsara zany fanontaniana zany iza moa Andriamanitra satria miainga avy am'izay mantsy ny famaritatsika an'Andriamanitra no ilazantsika hoe zay ve le Andriamanitra am'ilay lazaintsika teo ohatrany hoe mifanohitra lazaina fa fitiavana nefany a amin'ny anankiray koa izy a toa mamono raha vao tsy fantatsika tsara zany izy de vao mazava be le fanontaniana raha ny testamenta taloha ny resahana de milaza an'izany Andriamanitra atao hoe Yahvé zany na Yahweh na le tetragramme YHWH io moa amy teny hébreu a tsy misy ino moa zany tsy misy voyelle dia manahirana ny manonona azy kanefa naizana zany hatram'izay ary hatram'izao dia tsy misy valiteny mazava azo avy amin'ireo tontolon'ny mpikaroka ny amin'ny atao hoe ny anaran'Andriamanitra na le Yahvé io a rehefa niresahako tamy video ihany a dia non consensuel zany hoe anarana ny fanarahana fa efa tsy fantatra ntsony ny anarany izay ny antony mahatonga zanak'Israely tsy manonona ny anaran'le hoe Yahvé satria zao raha vao diso fanonona ny fonetika fotsiny ny anarany ianao a de miova ny sensiny donc zany a lay teny hoe Yahvé aza dia anarana ifanarahana fa tsy fantatra ntsony zany hoe izy satria on a perdu la prononciation du mot Yahvé ino ny antony ilazako an'izany zavatra zany de zao hoe efa hita sady zany fa hatramy voalohany izy de efa flou tsy mazava ny amin'ny famaritana an'Andriamanitra ka lasa misy hypothèse maro samihafa amin'ny fomba filazana azy lasa misy spéculation ozy izy ny mpandinika arosony teolojiana maro samihafa fa ho amanokana de zao ny fiezahana na ny fanandramana hanome hamaritra an'Andriamanitra amina voambolana anankiray tsy important mihitsy
ary ny tanjony izao fampianarana atsika eto zao de zao mba ahafahana midégage amitsika ny hoe ahoana marina ny amin'ny toetra an'Andriamanitra, ny amin'ny toetra no zava-dehibe amitsika hoe iza izy. Le hoe fa izy atr'zay ka ho mandrak'izay io a dia fomba valiteny anankiray zany hoe arakaraky ny arahanao amiko no alalanao ahy, zay nataony tamin'ny Mosesy. Izy atr'zay ka ho mandrak'izay kanefany a tsy mazava izany, tsy valiteny mazava. Amin'ny ankapobeny a azo lazaina ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny Torah zany, ao amin'le boky dimy na ao amin'ny bokin'ny mpaminany na ao amin'ny bokin'ny Salamo dia samy misarika ny saintsika daholy hanao karazana constatation fa ao amin'ny anaran'Andriamanitra mihitsy no misy paradoxe, ao amin'ny hevi-dehibe ny forony mirakitra anaran'Andriamanitra mihitsy misy contradiction. Io le lazaina teo hoe zaho zay izy atr'zay ka ho mandrak'izay, je suis celui qui serait, efa paradoxe zany, tsy zavatra absolu zany fa contradictoire, zany hoe ny anarany mihitsy de efa misy sens paradoxal. Nokatry zany ny fanadihadihana sy ny fikarohana sy ny fandalinana zay arosoko anareo eto de zay mahatonga nanome aleloha hevitra hoe le paradoxe en Yahvé, colère et amour. Ny toa mifanohitra ao amin'Andriamanitra dia ny fahamasinany sy ny fitiavany, ny fahatezerany sy ny fahamoram-panahany. Mifanipaky zany kanefany a miaraka amin'ny fizian'Andriamanitra. Raha itenany hoe Andriamanitra dia fitiavana fotsiny de tsy mety. Raha iteny koa hoe Andriamanitra dia masina fotsiny, tsy mety. Fa Andriamanitra dia sady masina no sady fitiavana. Io le tension misy, io flou misy io a dia ninin'Andriamanitra natao mihitsy mba ahafahany mametraka izany aty amitsika. Le paradoxe zany dia vokatry ny anarany mihitsy no tsy ahafahantsika mamaritra azy. Noho zany ny problématika amin'ny le resaka paradoxe resany eto zany a dia eo amin'ny fomba famariparitatsika an'Andriamanitra, fa tsy hoe ao amin'Andriamanitra misy paradoxe. Le paradoxe na le fifanoheran-kevitra dia vokatry ny fahamaritatsika azy. Ny fomba fahamaritatsika azy voafetra ary noho izay zavatra zay dia toa misy paradoxe ao amin'Andriamanitra. Ny fomba fahamaritany soratra masina azy misy dès le début mihitsy no misy problème. Ny mpanoratra ny baiboly mihitsy de niezaka, ataoko hoe niezaka manandrana manao essai namaritra an'Andriamanitra miainga avy amin'ny réalité misy teo am-pelatanany zareo. Ohatra zany resaka style littéraire. Raha mamaky ny Salamo anao dia tsy maintsy fantarinao hoe inona ny genre littéraire ny Salamo, de tononkira zany. Any amin'ny tononkira ianao, any amin'ny Salamo ianao dia ny style littéraire de mampiasa métaphore. Donc raha métaphore ny sary ampiasainao mamaritra an'Andriamanitra dia tsy azonao raisina arabaky teny zany fa métaphore zay filaza azy. Ny fahalalana tamin'izany fotoana koa de voafetra. De nefa Andriamanitra mampiasa ny fahalalan'ilay mpanoratra ahafahany manambara teny, nefa ny fahalalan'ilay mpanoratra tamin'izany fotoana zany a de misy banga be dehibe. Donc tsy mahalaza feno momba an'Andriamanitra koa raha na miasa soratra ilay mpanoratra. Donc forcément misy fay, forcément misy olana eo amin'ny fomba fahamaritana an'Andriamanitra, eo amin'ilay description no misy paradoxe, fa tsy Andriamanitra no misy paradoxe. Averiko, eo amin'ilay fanaovana description momba an'Andriamanitra no misy paradoxe satria voafetra ny voambolana azontsika hamaritana an'Andriamanitra.
de normal le paradoxe fa le paradoxe vokatry ny fahamaritantsika an'andriamanitra fa tsy andriamanitra misy paradoxe de lasa misy malaise de ino mahatonga an'ilay soi-disant paradoxe fa izao raha tia fantatra an'andriamanitra feno isika inona ary no atao misy moyen anankiray ary moyen tokana plutôt fa tsy hoe moyen anankiray de izao hoe kristy rery no hany mahafantatra an'andriamanitra ray zay hoe tsy misy mankany am'ray afa-tsy amin'ny alalako dia indramiko citation na mpanoratra malaza anankiray inconnu tsy fantatra le mpanoratra fa izao no lazainy hoe si vous cherchez à connaître Dieu en dehors du Christ, vous découvrirez Satan. Si vous cherchez connaître Dieu en dehors du Christ, vous découvrirez Satan. Zany hoe raha miezaka miahalala an'andriamanitra ray ivelan'ny Kristy isika na ankoatry Kristy isika dia Satana no ho hitanareo fa tsy Andriamanitra. Noho izany raha te halala momba an'andriamanitra atsika dia tokana ny lalana andehantsika hibanjana ny hazo fijalian'i Jesosy. Io hazo fijalian'i Jesosy io koa le misy paradoxe. Io le lazaina hoe scandale tafotohinana ho an'ny jiosy ary fahambaraka ho an'ny jenkilisy. Nefa lazainy Paoly apôstôly fa ao no misy ny herin'Andriamanitra, ao ny herin'ny filazantsara. Dia io hazo fijaliana io. Fahambaraka helatra nefa ihany koa herin'Andriamanitra. Izay le paradoxe. Vao mijery ny hazo fijalian'i Jesosy ianao dia tonga dia mazava be aminao le paradoxe. Un Dieu d'amour et un Dieu saint. Andriamanitra be fitiavana. Tsy misy toy izany. Nanaiky ho faty amin'ny hazo fijaliana. Nefa koa asehony amin'ny hazo fijaliana. Fa Andriamanitra tsy mandefitra miota. Ka na dia le zanany malala an'izay sitrany aza dia nomboany tamin'ny hazo fijaliana satria tonga ota Kristy. Deux faceten'Andriamanitra miseho eo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra tsy mandefitra amin'ny ota. Ary Andriamanitra izay be fitiavana tsy azo sarahanao zany reo figure paradoxale. Io mihitsy no tarehin'Andriamanitra. Io no figure céleste amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Raha vao miresaka ny rano Jesosy fotsiny aza antsika, ny rano Jesosy latsaka atao amin'ny hazo fijaliana dia sady manambara ny lalam-pamonjena, oui, nefa koa choquant, manafotoana hoe fa nahoana no tsy maintsy miosondra vao misy famelan-keloka. Nahoana no mitaky rà Andriamanitra. Moa hoe tsy misy moyen hafa, moa hoe tsy misy alternative hafa zay azon'Andriamanitra nampiasaina hamonjena ny olona fa manina mitaky valin-drà. Ary zay le mahatonga hoe un Dieu sanguinaire ny Andriamanitra nareo kristianina. Andriamanitra mitady rà, un Dieu colérique, un Dieu sanguinaire. Nefa nareo milaza fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra be fitiavana. Nefa Andriamanitra manao valin-drà araka le hoe raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloka. De normalina be le fanontaniana apetraky ny olona hoe manahirana minoka zany karazan'Andriamanitra zany satria toatra ny tsy fantatra be ihany. Ka izao no fomba hamahantsika an'izay problématique zay. Ny zavatra ho resantsika voalohany eto aloha dia hoe problème de langage aloha. Izay aloha no vahantsika. Problème de langage scripturaire. Problème na fomba fanehoana an'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Ny fomba ny voambolana ampiasaina ny langage tsika olombelona ampiasaintsika no miteraka an'ilay paradoxe. Ary avy eo tsika hiresaka an'ilay paradoxe en question mihitsy ary amin'ny farantsika manao karazana dia avy eo tsika hiresaka hoe ahoana ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra. Misy ve zany ny atao hoe favoritisme araka ny lazaintsika hoe Jacob antiako fa esao no anako. Nefa lazaintsika fa Andriamanitra tiany olona rehetrarehetra. Ary amin'ny farantsika vao mamoaka conclusion. Zay ny méthodologie hitondrantsika azy. Avery koa
On va d'abord parler du langage, misy problème de langage scripturaire. Lay voambolana ampiasaina ao amin'ny soratra masina mihitsy no micréer paradoxe faty Andriamanitra. Avy eo tsika hiresaka le paradoxe en question, ina marina moa le izy. Ahoana les tensions entre amour et sainteté. Ary avy eo tsika hiresaka ny amin'ny atao hoe fifidianan'Andriamanitra. Fa nga moa Andriamanitra mifidy indray fa da misy favoritisme ao amin'Andriamanitra. Ary farany conclusion. Ndreo resantsika les problèmes de langage. Eto miditra an-tsehatra ilay efa nampianariko anareo sy efa nolazaiko anareo tany aloha tany ny am'ireo karazana maladie du lecteur de la Bible. Sara misy mahakadidy anareo ny catéchisme d'adulte efa ela be maromaro izy hoe les 6 maladies du lecteur de la Bible, ireo aretina enina ny mpamaky ny baiboly. Efa nataontsika zany anjaranareo ny mikaroka ao moteur de recherche ny page RGL. Fa ny zavatra m'intéressé androany tolakandro fosiny de ty raha vao mifonctionne amina dynamique na picassette ianao zany hoe le mitsaingotsaingoka verset dia avy eo ianao alay mpanahy ampifanohitra an'ireo verset tsaingotsaingoanao reo satria anao manao lecture picassette de mazava be fa ho tafalatsaka amin'ny aretin'ireo olona tsy tia ny fivavahana kristiana ianao. Fa ozy tsika manao récapitulation zao eto zany dia ialana tsiny ho an'izay tsy naraka de mila mijery kely. Fa ozy tsika hoe rehefa mamaky soratra masina de tsy le sola scriptura fotsiny tsy hoe soratra masina irery ihany. Mariny zany ary samy laza an'izany daholo ny fiangonana rehetra. Fa le sola scriptura sika de tsy misaraka am'le atao hoe tota scriptura. Zany hoe ny soratra masina rehetra tsy maintsy manao lecture globale ny soratra masina ianao rehefa mandinika thématique dogmatique ohatran'izao. Fa tsy hoe ka ao am'matotoko fa zao andiny fa zao milaza an'izao de ary amin'ny oabolana koa milaza an'izao. Zay le olona manao lecture picassette. Ary raha vao manao lecture picassette ianao dia hampifanohitra an'le voasoratra ianao zay. Donc tsy maintsy manao lecture globale satria tsika efa nampianatra ny atao hoe révélation, inspiration plénière no arahantsika fa tsy inspiration verbale. Zany hoe izay voalaza ny voasoratra rehetra fa tsy izay tsongotsongaitsika amina verset. Ka ny paradoxe am'ilay langage de zao hoe ny baiboly lazaiko tsara zany hoe avao tsara ho ny mahasamy hafa ny atao hoe baiboly sy tenin'Andriamanitra. Ny baiboly dia tsy tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy baiboly. Samy hafa reo. Tsy iverina am'izay tsony fa iverena hoe hafa ny soratra masina ary hafa ny tenin'Andriamanitra. Ka raha miteny hoe ny baiboly na ny soratra masina de le boky zay. Ny baiboly na ny soratra masina dia mampiasa voambolana n'olombelona, mampiasa ny atao hoe langage humain, mampiasa ny fomba fitenin'olombelona mba hahafahana mireveler na mampiseho mampafantatra an'Andriamanitra. Or nefany ilay Andriamanitra zay ezahany ny soratra masina décrivena de tsy mampiasa ny fomba ny olombelona. Averiko isika zany mireveler an'Andriamanitra amina langage humain saingy nefa ilay Andriamanitra zay décrivevantsika amina langage humain dia tsy manaraka ny fomba ny olombelona. Eo le paradoxe. Ny fomba hanehoantsika an'Andriamanitra dia voambolan'olombelona fa ny fomba an'Andriamanitra dia tsy fomba n'olombelona. Tonga de misy tension sahady. De ary verset anankiroa avy hatrany jerentsika Osea 1:15. Osea 1:15. De rehefa avy eo vakiko ny faharoa. Izao ny voalaza ao amin'ny Osea 1:15 ny anaran'i Jesosy. Tsy hanontolo fo aho na handringana ny Efraima intsony, fa Andriamanitra aho fa tsy olona. Dia ny iray masina ao aminao
ka dia tsy ho avy ampahatezerana amirehetra eo le izy hoe andriamanitra aho fa tsy olona zany hoe je n'agis pas comme les êtres humains et pourtant vous écrivez par des langages humains. Averiko ndray, je n'agis pas comme des humains, mais vous me décrivez par des langages humains. Zay hoe tsy olombelona aho ary tsy miasa tahaka an'Andriamanitra aho. Fa tsy tahaka ny olombelona aho zafady, fa midekrira nareo no miezaka midekrira amina voambolan'olombelona. De eo izy de efa milaza sady hoe tsy olombelona aho izy ka ho avy ampahatezerana ny olombelona no manazay toetra zay. Ahoana nefa nilazany Exodus toko faharoapolo andininy fahadimy. Eo tsara zany eo sady efa misy le paradoxe. Exodus toko faharoapolo andininy fahadimy manao hoe ny anaran'i Jesosy aza miakoka eo anatrany araza manompo azy fa izaho Jehova Andriamanitra ao. De Andriamanitra saro-piaro eto indray izy de omena connotation humaine, un Dieu jaloux, Elkanah ozy izy teny hébreu. Andriamanitra saro-piaro, fangazany Andriamanitra zany mety saro-piaro, ny olombelona no manana toetrana saro-piaro. Ka mamaly ny eloko ny ray amy zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika de hatramin'ny zay mankahala. Zay tsara zany milaza izy hoe tsy olombelona aho ka ho tonga ampahatezerana. Zay ny océan. Ao amin'ny Exodus indray nefa izy de milaza hoe za de Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amy zanaka. De very ny mpamaky ny soratra masina hoe ahoana ary zany. Izay ny lazako anareo hoe langage n'olombelona no ampiasaina, de vokatry le langage n'olombelona de limité tsika de lasa toa misy paradoxe. Mbola andeha lavidavitra kokoa, mbola tsy mamaly zany fa mbola miexposé anareo fotsiny le paradoxe. Andeha lavidavitra kokoa amin'ny fanazavana. Ary eto amin'ity fanazavana manaraka ty dia manahy aho fa mety ho maro no tafitohina fa ampiomaniko ny aloha hoe asivo alcool sy mercure chrome eo akaikaikinao eo fa mety haratra ianao amin'ity teniko ity. Ny soratra ny testamenta taloha dia tsy nilatsaka ho azy avy any an-danitra fa misy ny source ihany koa izay nampiasaina. Zany hoe ny proche ancien orient tranainy rehetrarehetra dia nampiasa le langue sémitique. Ary le langue sémitique dia mampiasa voambolana iombolana daholo ny langue sémitique rehetrarehetra. De misy voambolana indraminao any amin'ny teny arabo. Zay zao reo nianatra nanao hébreu tranainy dia ny racine ny mot hébreu ny akabeazany dia en arabe ancien. Donc voambolana fampiasa any amin'ny fivavahana hafa dia nindraminy elo tsara. Voambolana fampiasa tany amin'ny fivavahana hafa nindraminy mpaminany mba ahafahana manambara momba an'Andriamanitra ny Baiboly. Io le lazako anareo mety hanafitohina anao. Voambolana fampiasa amin'Andriamanitra hafa tamin'ny fivavahana hafa dia nindraminy mpaminany filazana an'Andriamanitra satria miainga avy amina texte ugaritique. Izay karazana atao hoe support nampiasaina de ny voambolana ny vocabulaire nampiasaina zany dia expression izay mbola tsy mazava amin'ny olona hatramin'izao satria miainga tamina langage sémitique. Izay mahatonga ny maro sasatsasany any misy le vehivavy mpanao Facebook zay mieritreritra izy fa intelligente be, tsy anonona ny anarany fa mahay vava be izy ary matamata vava be eo Facebook eo hoe nana fivahanareo kristianina izy dia copie-coller tamin'ny fivavahana tranainy tahaka ny zareo dia ny pénétration mialatsiny am'le voambolana amina voambolana jentilisa ampiasaina mba ahafahana midekrira an'Andriamanitra. Hame ohatra mba ho azonareo rehefa avy eo. Donc zany za manokana tsy manana complexe mihitsy ary tsy mamenatra mihitsy milaza zany. La Bible n'a pas de complexe pour recycler les mots
utilisé dans d'autres religions. Zany hoe hainareo zany hoe recyclage ianao zao misy fako dia iny fako iny trienao dia apetraka hoe ato ny vera, ato ny plastika, ato ny taratasy, ato ny déchet organique, dia iny déchetnao iny avy eo recyclena anaovana zavatra hafa. Etratra hoe fakon'olona ny recyclenao lasa isotroanao rano. Dia ohatr'izay koa tsy problema misoratra masina mihitsy ny mampiasa voambolana efa tany alohany nampiasain'ny fivavahana hafa fa no diovina ny recyclena hilazana an'Andriamanitra. Normalna be zany fomba fanao littéraire hatramin'izay zany ary mandraka ankehitriny raha mijery ianao ny dictionnaire Larousse amin'izao fotoan'izao reo le voambolana vaovao navoaka ny Académie française hoe quels sont les nouveaux mots nouveaux vocabulaire français dia teny anglisy ny betsaka anglicisme ozy io zany filazana azy. Dia ohatr'izay koa misy teny frantsay be dia be lasa nampiasain'ny anglisy amin'ny ny amerikanina ohatra ilazana voambolana any aminy. Fanao zany amin'ny langue le manao emprunt na vocabulaire any amin'ny faritra hafa sy ny finoana hafa hilazana ny finoanao fa ny contenu no hafa. Le vocabulaire nindramina tamin'ny olona fa ny contenu hafa. Procédé littéraire, procédé amina resaka grammaticale zany mila fantaritsika. De normal zany misy inona karazana contradiction satria zay le izy. Fa izao na de mindrana voambolana jentilisa aza isika hilazana an'Andriamanitra dia asongadiny eo amizay manao fampitahana amizay izy le nuance ary any amin'ny nuance no ahitana ny zavatra rehetrarehetra. Satria amin'ny fiainana amin'ny fanazavana rehetrarehetra ianao zao raha manazavazavatra amin'ny zanakao ohatra mampianatra lesona ny zanakao na mampanao devoir ny zanakao dia tsy maintsy miainga amina référence efa ananan'le zaza mba hipasy le izy tsy hoe zavatra vaovao no tsofoka ao anatin'ny lohan'le zaza fa tsy maintsy misy référence dia ohatr'izay koa ito misy référence iangana fa le nuance no ahitana ny fahasamihafana. Fa zany akory tsy midika fa ny soratra masina na ny baiboly dia copie collé na copie modifié hoe na texte masina tany amin'ny fivavahana hafa no modifié na dia zay masina lazain'ny namana sasany islam manao hoe ianareo izy izy dia lay tena tenin'Andriamanitra izy no simbainareo dia zavatra ohatrany hoe simba zany ny évangile. Zay daholo ny réflexe ny finoana rehetrarehetra. Donc zany problème na langage satria isika Andriamanitra dia mampiasa ny voambolan'olombelona. Tsy problème amin'Andriamanitra mihitsy ary zay ny fanetretan'Andriamanitra hoe voambolana nampiasain'ny olona tany aloha tany no averiny ampiasainy fa dioviny ary ilazany momba azy. Zay ny amin'le resaka fanamarihana ny amin'ny resaka langage. Andeha hidirantsika am'izay le problème na le resaka paradoxe en question. Andao resantsika mivantana ary direct am'izay le hoe ny fahatezeran'Andriamanitra. Ahoana io fahatezeran'Andriamanitra io la colère de Dieu. Raha mijery ny soratra masina iray manontolo tsika dia ny fomba hamaritany ilay atao hoe fahatezeran'Andriamanitra dia lazainy hoe colère ardente, fahatezerana mirehitra. Amin'ny teny hebreo dia hoe haroun, HAROUN. Tsy maintsy manao analyse sémantique asika mba ho azonareo le paradoxe. Ao amin'ny teny hoe fahatezeran'Andriamanitra rehefa jerena ny texte biblique rehetra zay le mahatonga hoe méthodologie tsika dia tsy maintsy manao lecture globale dia rehefa jerenao daholo zany ny occurrence na ny voambolana miverimberina matetika miresaka momba ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny miverimberina matetika eraky ny baiboly indrindrandrindra ny testamenta taloha dia le hoe fahatezerana mirehitra na hoe colère ardente rehefa miresaka momba an'Andriamanitra. Izao anefany io voambolana io dia mahalana no ila amaritan'ny teny aramaika azy ilazana hoe fahatezerana toy ny afo na hoe causé
causer une incendie raha miteraka afo sy hoe fahatezerana mandoro akory na de hoe fahatezerana mirehitra raha jerenao ny radical amin'ny fototeny na ny racine aramahika dia mahalana de mahalana no ampiasain'ny testameta taloha izy io ilazana hoe miteraka fahasimbana na faharavana fa ny matetika ampiasain'ny soratra masina na ny testameta taloha hilazana ny fahatezerana mirehitra io dia ilay avy amin'ny teny arabe hoe sensation de brûlure dans la gorge zay no ilazany azy sensation de brûlure dans la gorge ohatrany hoe misy hafanana hitanao le mafana misy mafana be atra ianao zao rehefa ao anatin'le mafana tezitra be dia mafana mangotramangotraka anaty vavononao ao io dia avy amin'le teny avy amin'ny teny hébreu racine arabe hoe sensation de brûlure dans la gorge zany hoe sensation fahatsapana hoe ohatrany misy zavatra tsy milamina ao anatinao ao mafana ary zay zavatra zay dia ahitana sady ny atao hoe paradoxe amin'Andriamanitra ka rehefa mafana ao amin'Andriamanitra zavatra io mandoro an'Andriamanitra zany hoe izy Andriamanitra mihitsy no dorany zany hoe Andriamanitra tsy mifaly zany mihitsy amin'ny atao hoe fahatezerana jamais Andriamanitra hifaly amin'ny atao hoe fahatezerana satria io fahatezeran'Andriamanitra io mandoro azy mialohany hicréer problème ho an'ny Israely izy Andriamanitra mihitsy aloha ny dorany miresaka métaphore tsika eto mafana ao amin'Andriamanitra le izy tsy zakan'Andriamanitra le izy maharary azy le izy zay le izy mavoadona ny ambavafon'Andriamanitra voadona ny afera micréer malaise ao amin'Andriamanitra micréer hafanana ao amin'Andriamanitra dans le sens hoe mandoro azy ka tsy azony tazomina ao anatiny ao tsy Andriamanitra mihitsy no hifaly amin'ny fahatezerana mirehitra satria Andriamanitra tsy hirotsaka amin'ny atao hoe fahatezerana mandrava zany fa izao nan'Andriamanitra de ty ny fahatezerana contre ilay ratsy contre ilay faharatsiana fa tsy contre ilay olona ratsy fahatezerana contre ilay faharatsiana c'est une destruction qui vise à combattre le mal et non la personne ny hanafongatra an'ilay faharatsiana mihitsy no tiany ho afo dorana fa tsy ny olona izay no hevon'ilay teny hoe haonina na les colères ardentes hafanana mandoro c'est une passion brûlante asa hitanareo zany hoe une flamme zany hitanareo nirany Johnny Hallyday hoe tuer le feu allumer le feu ça parle d'une passion manambara fitiavana zany c'est un amour qui brûle c'est un amour qui est passionnant passionné et qui brûle tout sur son passage afo mandoro ny fitiavan'Andriamanitra noho zany ny zavatra resahana ambadiky le atao hoe colère ardente zany ny zavatra resahana ambadiky ny fahatezeran'Andriamanitra mirehitra dia mbola fitiavana ihany tsy misy afa-tsy fitiavana ny ambadiky le izy noho zany ny mieritreritra hoe misy paradoxe ao amin'Andriamanitra misy zavatra mifanohitra amin'Andriamanitra dia olona maika hanao conclusion superficielle ary tsy tena mahazo tsara ny tena contenu réel le izy hoe inona marina moa ny raketiny atao hoe fahatezeran'Andriamanitra inona marina moa le atao hoe colère divine ce feu qui brûle dans la gorge de Dieu cette passion de Dieu pour son peuple est comme un feu qui brûle tout ce qu'il y a sur son passage
C'est pas comme la colère ny olombelona hoe tezitra amin'ny rehetra dia manimba dia mandrava dia mamono fa ny fahatezan'Andriamanitra dia afo mandoro azy izy tena ny aloha satria nahoana manina mandoro ny ao am-tratran'Andriamanitra il brûle d'amour pour son peuple ary zay mihitsy le izy hoe izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko azadino fa azy ny Israely oloko ianareo ka mahasaro-piaro ahy donc zany lay afo mirehitra lay passion mirehitra dia noho izy azy parce que il est son peuple et il est son Dieu. Azadino tsika zay zavatra zay azadino fa ny misy background na misy contexte ao ambadiky ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely dia Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama hoe ianareo firenena voafidy ho ianareo io no clé d'interprétation. Israël lui appartient exclusivement fananan'Andriamanitra samy irery tsy ifampizarany amin'iza n'iza ka normal n'Andriamanitra raha saro-piaro normal n'Andriamanitra raha toy ny afo mandoro azy raha vao misy mikitikitika ny zanak'Israely zany hoe raha vao lasa mampirafy azy amin'Andriamanitra hafa ary rehefa miresaka alliance sika rehefa miresaka fanekena dia io fanekena io tsy anankiray ihany fa misy be dehibe ny fanekena ao amin'ny testamenta taloha ary misy évolution le fanekena nisy zany fanekena adamika zany nisy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama aloha io fanekena natao tamin'ny Adama io io le atao hoe alliance universelle zany hoe natao ho an'ny olombelona rehetra fanekena nataony tamin'ny Noa ahitana hoe ho an'izao tontolo zao Genesis 3:15 Genesis 3:15 minaran'i Jesosy nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao sy ny vady aman-janakao mba amin'ny vinantonao vavy miaraka aminao Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Noa fa raha tsy nanao fanekena tamin'ny Noa valo mianaka Andriamanitra dia rihana zao tontolo zao donc l'alliance est universelle Andriamanitra manao fanekena amin'ny Noa mba hamonjena ny zao tontolo zao donc zany hoe miainga avy amin'ny hoe alliance universelle aloha alliance tamin'ny Adama alliance tamin'ny Noa io le atao alliance universelle avy eo ro taty aoriana ny somary précis am'izay le alliance fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama alliance abrahamique ary fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy alliance mosaïque eo zany plutôt national local le izy fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely fa io faneken'Andriamanitra io dia tsy nijanona teo fa naverin'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao indray dia tamin'ny alalan'ny Kristy lay universelle zero tsara zany miainga avy amin'ny Adama alliance universelle dia mandalatra amin'ny Abrahama sy Mosesy alliance nationale amin'ny alalan'ny Israely ary farana amin'ny alliance universelle indray amin'ilay Adama faharoa dia Kristy zany donc zany ny alliance ny fanekena zay ataon'Andriamanitra dia manana fitendrena ho an'ny olona rehetra universelle marina fa nisy mbola resantsika ny fifidianana rehefa avy eo nisy ny fanekena ataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama misy ny fanekena ataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fa iny dia misy fitendrena ho an'ny daholobe araka le hoe ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao a Mosesy izy de hoe taranaka voafidy hitondrana ny anarako any am'izao tontolo izao donc l'alliance est universelle dimension universelle foana ny dimensiontsika donc zany ny fitendren'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesis toko voalohany dia ny hoe retour à une alliance universelle azadino hava koa fa io Andriamanitsika io dia créateur mpamorona
Donc raha créateur izy raha mpamorona izy dia tsy maintsy misy le atao hoe notion de propriété ao ambadika notion de propriété fananany izao tontolo izao sy hoe Andriamanitra manzakazaka fa azy izao tontolo izao ananany fahefana zao tontolo izao satria izy nahary azy io mantsy adiniky io le monde où nous vivons lui appartient ka noho zany raha namorona zao tontolo izao izy azy zao tontolo izao dia manana responsabilité Andriamanitra ho garant ny atao hoe équilibre de justice amin'ny fiainana responsable Andriamanitra amin'ny fisiany atao hoe équilibre responsable Andriamanitra amin'ny fisiany atao hoe équité eto amin'izao tontolo izao ka afaka mitsabaka eo amin'izao tontolo izao izy mandamina ny zavatra rehetrarehetra satria azy izao tontolo izao aza adino hoa fa alliance universelle ny base ka napetrak'Andriamanitra zany atao hoe loi naturelle zany misy ny lalàna voajanahary napetrak'Andriamanitra izay tena mahasarotana an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'izany loi naturelle zany Andriamanitra no manao rééquilibrage ny fiainany zanak'olombelona Andriamanitra zany dia soucieux foana hoe tsy maintsy rééquilibrena foana ny fiainana raha vao misy zavatra déséquilibré satria Andriamanitra no tompo marika ame ohatra anao a mbola théorie masy amesaka foa de mety manjavozavo aminao le izy ohatra ny kany Sodoma sy Gomora ny kany Sodoma sy Gomora c'est pas du tout non c'est pas tsy zay aloha intsiko le izy l'histoire de Sodome et Gomorre ne se réduit pas uniquement qu'aux questions de sexe be dia be ny olona manao raccourci hoe rehefa Sodoma sy Gomorre dia resaka homosexualité sodomite ny atao hoe sodomite dia olona mponina ny Sodome sana fa tsy tonga dia miresaka homosexualité fa tao Sodome et Gomorre dia tellement les choses la vie était déséquilibrée tsy manaraka an'ilay loi naturelle intsony Sodome et Gomorre ohatra zany ile resaka homosexualité ny resanao ohatra ny resaka zoophilie anisan'ny tranga tao zany zoophilie zany hoe mandry amin'ny biby zany anisan'ny tao zany karazana herisetra sexuelle tadinareo nanaovany an'le anjely rola omeo anay le anjely rola hanaovana halalana azy zany hoe efa manao vie barbare sauvage tsy mahalala ntsony ny atao hoe vie équilibré hoe tsy azonao atao aneny tonga de maka anterisetra olona mandalo ny ray alina eo amin'ny tanànanao de hoe eto aty handrinay izy rolahy zany ane le problème atao e tarafinao amin'ny alalan'ny texte zay hitanao hoe vie de débauche vie zay tsy manaraka an'ilay loi naturelle napetrak'Andriamanitra donc amin'ny maha créateur an'Andriamanitra amin'ny maha mpamorona an'Andriamanitra dia tsy maintsy miditra sehatra Andriamanitra mirééquilibré vie déséquilibré tsy misy problème amiko mihitsy zany fahitana an'Andriamanitra hoe tonga tao Sodoma sy Gomora dia niréglé ny compte Sodoma et Gomora tsy hitako ny choquant am'zany tsy choquant mihitsy zany ohatrany ianao tompon'ny fanananao tompon'ny tany mboalobokao tompon'ny tranonao dia napetraka ao tamin'ny olona ny confienao olona ny tranonao dia lasa anao nanao voyage miverina anao avy any amin'ny voyage ambony ambany ny tranonao potika ny fambolenao dia mbola mapetraka ao amin'ilay olona nanamboatra an'ilay tranonao mipetraka ao amin'ilay tranonao ve ny tranonao tsy tonga dia roanao ve le olona miala ny tranonao satria fanananao io dia zay le izy hoe lay zavatra ataon'Andriamanitra amin'ilay toa fampiasana herisetra dia fametrahana an'ilay équité fametrahana an'ilay justice fametrahana an'ilay atao hoe vie équilibré ary rehefa nantany Abrahama fa ho aiza ianareo izy matsy ilay anjely sy Jehova dia ozy izy hoe tafakatra aty aminay ozy izy ny faharatsian'ny tanàna iny misy métaphore ambadika zany phrase zany zany hoe efa invivable les tanàna efa intenable les conditions de vie donc Dieu intervient pour aplanir les choses
Satria ny andriamanitsika dia andriamanitry ny filaminana. Il faut que l'ordre soit établi parce qu'il est le créateur. Aza dino zay. Tsy maintsy mirétablir ny ordre andriamanitra ary misy ordre napetraka. Fanontaniana mipetraka ary dia zao hoe moa hoe andriamanitra manana droit, manana zo hiimposer règle eto zao tontolo zao. Eny. Tsy hoe no hoe azy fotsiny any, tsy hoe izy namorona azy dia hoe manana zo izy hiimposer règle satria anazy, oui, amin'ny ankilany. Mais il est responsable de sa création. Io mantsy ny adinotsika. Il est responsable de sa création. Responsable andriamanitra. Donc, à un moment donné, misy fotoana andriamanitra amin'ny tantaram-piainana, tsy ampozinao miditra tsehatra tapaka andriamanitra rehefa trop, rehefa tafahoatra, rehefa tena tonga tany amin'ny atao hoe climax faratapony, mikorotana misy eo anivon'izao tontolo zao, dia miditra tsehatra andriamanitra. Anome ohatra anareo fotsiny miresaka problème tamin'ny Covid. Za tsy miteny andriamanitra na tonga ny Covid. Andriamanitra za tsy mahalala zay zava-misy marina. Fa rehefa tonga ny Covid, rétabli ny lamina écologique. Daholo tany Venise, tanareo le rano any Venise iny efa diso naloto loatra noho ny pollution, tsy nisy tamingana trondro na iray tsony tao Venise. Fa rehefa tonga ny Covid, pendant des mois et des mois, le hoe tsy nisy nazo mivoaka, dia rétablir am'izay ny écosystème tao Venise, nadio ndray ny rano tao Venise, ary niverina daholo ny trondro rehetra tao Venise. Masoko roa reto nahita tamin'ny fotoanandro ny Covid, noho ny olombelona tsy afaka mivoaka nanakorotana ty zao tontolo zao ity, dia misy espèce, misy biby zay tsy fahita, mipotra avy any analana, mipotra ary nalaina tamin'ny fotoanandro ary nakasary mihitsy ary olona sasany hoe fa biby avy aizy tony. Lesona nasehoan'andriamanitra hoe à un moment donné, ohatra hoe pian'andriamanitra ny pause hoe stop, les jeux s'arrêtent. C'est comme un arbitre, misy fotoana andriamanitra ohatra ny arbitre mametraka carton jaune hoe on arrête le jeu. Satria ilaina ny mamerina ny lamina indray satria mikorotana loatra ny tany. Zay mahatonga le teny misoratra masina manao hoe andriamanitra mandatsaka ny ranon'orana amin'ny ratsy fanasiny tsara fanahy, mamposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanasiny tsara fanahy. C'est pour dire hoe Dieu est responsable en tant que créateur de faire régner l'ordre. Zay ny mampahary azy. Adinotsika mantsy io aspect io, fa ny mamaika atsika dia hoe andriamanitra zany amiko dia tokony tsy hanao an'izao, tsy tokony hampiasa herisetra fa andriamanitra ny fitiavany. Ny fampiasan'andriamanitra force entre guillemets de pour rétablir l'ordre. Il a le plein droit, zay le souveraineté n'andriamanitra. Tsy andriamanitra ny cacophonie andriamanitra. Tsy andriamanitra ny korotan'andriamanitra. Ka rehefa tena trop loatra ny fanakorotana nataony raha olombelona ty tany ity, dia Dieu intervient à un moment donné. Ny fanontaniana mipetraka zany la question qui se pose est la suivante. Ahoana ary ny ahafahanao manazava? Ahoana ny fahafahanao milégitimer entre guillemets miala tsiny amin'ny teny varanany ny fahatezeran'andriamanitra? Dia hoy ity mpampianatra anay tany Lausanne ity hoe Thomas Romer, mpandinika spécialiste amin'ny testamenta taloha, malaza zany lehilahy zany. Ao amin'ny soratra masina ozy izy le hoe andriamanitra mamaly faty, le voambolana hoe andriamanitra un Dieu vengeur, la vengeance de Dieu. Le hoe Jéhovah niady ho anareo fa ianareo kosa andrina, c'est Dieu qui se venge. Le mot vengeance dans la Bible manana connotation juridique, fa tsy hoe vengeance pour exterminer. Ny terme hoe vengeance lié à Dieu, ny voambolana hoe valy faty, mifandraika amin'andriamanitra, dia manana connotation juridique raha ny teny hébreu no resahana.
ary nécessaire mihitsy aza ny vengeance divine na ny fitsaran'andriamanitra mba hahafahana mirétablir le ordre menacé. Avao tsara tsy mitovy zay le hoe any Jehova ny valifaty fa tsy atsika. Io mantsy a mahatonga an'le hoe maninona no tsy avelan'andriamanitra malifaty fa maninona izy andriamanitra no mamalifaty. Ataoko mahitsy be le resaka. Maninona za tsy avelan'andriamanitra mamalifaty ny fahavaloko fa ozy andriamanitra hoe aleo zaho no mamalifaty ny fahavalonao. Inona ny antony? Io nantsika ny valifaty dia manana fikendrena haine. Nantsika la vengeance est motivée par la haine. La vengeance de l'être humain est motivée par la haine. Fa ny vengeance n'andriamanitra dia manana objectif ana rétablissement de l'ordre. Connotation juridique. Ary raha jerena ny fomba fisainana tranainy antique ny amin'ny resaka vengeance io dia zao hoe positif ny fanazavany azy satria ny zavatra misy dia zao hoe toute injustice perturbe la survie d'une société. Toute injustice perturbe la garantie de la survie d'une société. Nous avons une vengeance entre guillemets, entre guillemets foana zany, na ny valifaty izay andriamanitra no miorchestre azy. Raha zay ny zantsika azy ama chef d'orchestrage. Dia ahafahana mirétablir ny équilibre social. Donc andriamanitra zany raha mampiasa ny fahatezeran'andriamanitra tsy mitovy amin'ny fahatezerantsika. Natsika ny fahatezerantsika dia tena mamono, mandringana, mamotipotika tonga am'le fitentsika ataoko mihina faty zay natsika. Fa nan'andriamanitra ny fahatezerany dia canaliseny mba ahafahany mirétablir ny équilibre zay misy teo amin'ny fiarahamonina. Pour rétablir l'équilibre social. Azadino zay fahasamihafan'ny fahatezerantsika zay. Ny fahatezeran'ny olombelona mitendry fandravana sy herisetra. Ny fahatezeran'andriamanitra dia mitendry rétablissement atao hoe équilibre social. Noho zany inona no finalité ny lalàn'andriamanitra? Inona no finalité ny loi divine? Dia amin'iray mahakasika ny fifandraisantsika amin'andriamanitra, mazava ho azy amin'ny maharaintsika azy, fa ihany koa azadino le usage de la loi ahafahantsika mifandray amin'ilay mpahary antsika. Ahafaha misy relation avec Dieu en tant que père. Iny resakafo iny. Fa misy koa ny relationtsika avec Dieu en tant que créateur. Isika nefa le relation avec Dieu en tant que père foana no resantsika. Fa adininao le relationnao amin'andriamanitra en tant que créateur. Inona le maha créateur azy? Ny mahampamorona azy ho iaho dia tompona andraikitra amin'ny fisiny atao hoe lamina na ny atao hoe ordre. Noho izany ny sanction rehetrarehetra, ny sazy rehetrarehetra izay avoakan'andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna dia tsy manana fikendrena ho fanafaizana dans le sens hoe châtier ni de tuer. Non, mais pour rétablir l'ordre, pour ne pas tomber dans une anarchie. Les sanctions divines ne sont pas faites pour châtier ni pour tuer, mais pour rétablir l'ordre, afin que nous ne tombions pas dans toute forme d'anarchie. Tsy tian'andriamanitra ny anarchie ny fikorotanana zay tsy misy lohany sy vodiny ozy ny fitenenana. Donc zany raha fehezina ny valifatin'andriamanitra na ny vengeance-n'andriamanitra dia c'est une réforme sociale pour redresser les torts. Réforme mba ahafahana manitsy sy manamboatra izay zavatra simba.
Dans un but de restaurer tout ce qui est détruit. Or, ni vengeance ny olombelona dia manana fitendrena afa-tsy destruction. Za zao raha ny fahatezerako no ampiarina dia tsy misy afa-tsy ny hoe handringana hoe ataoko mamy fotsiny le fahavaloko iny, ako mahalala ny anarako iny fahavaloko iny, ataoko potipotika tsy misy ny fahavaloko iny. Zay ny fa nan'Andriamanitra rehefa baikolona ilay fitiavana ilay zay le colère ardente dia dans le but de restaurer ce qui est détruit. Zero fa tsy mitovy misy le dynamique, une colère de Dieu, c'est une colère humaine. Eo zany no de fa hitanao fa fanao tsy misy avaratra tsika. Eny ary idirantsika amizay lasa de lasa ny fotoana ny hoe ahoana ny am'le fifidianana. Zay zany amin'ny fahatezerana. Hitantsika amizay zany ny fanavahana le hoe fahatezerana. Le fahatezeran'Andriamanitra dia tsy zavatra ratsy araky ny eritreretan'ny olona azy fa tena fahatezeran'Andriamanitra izay mirestaurer. Zay le zanakatiana ao anarina sy fahaizana fantatsika zay. Ahoana indray ary ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra. Io natonga antsika ny resaka tary amin'ny introduction hoe Jakoba antiko Esau no alako. Ahoana ny am'izay? Dia ao ambadika zay tsika ohatrany misy fieritreretana hoe ohatrany misy favoritisme ve zany ao amin'Andriamanitra, misy fiangarana ve zany ao amin'Andriamanitra, misy zanak'ikala hafa ve zany ao amin'Andriamanitra, misy tiana de misy tsy tiana, misy karakaraina de misy tsy karakaraina, misy mahazo tombony de misy fahaizana. Asiantsika resaka ny amin'io eto. Problematsika ngezabe dia io le hoe Jakoba antiko Esau no alako. Ahoana io? Ahoana io fifidianan'Andriamanitra ny Jakob io au lieu de Ésaü? Dieu a choisi Jacob. Ça pose problème. De raha manao lecture picassette tsika dia normal be taty fotoana Andriamanitra zaka mizaha tavin'olona. Zao miverina am'le méthodologie foana hoe lecture globale ny Baiboly no atao fa tsy manao picassette. Ao amin'ny testamenta taloha ray manontolo ny fifidianan'Andriamanitra ny olona dia tsy misaraka eno tsara ny élection dia tsy misaraka amin'ny atao hoe vocation. Ny fifidianan'Andriamanitra ny olona anankiray dia misy fikendrena ho amina vocation. Nous avons une vocation à faire quelque chose. Zay le vocation. Ny fifidianan'Andriamanitra dia tsy misaraka amin'ny vocation. Ny fifidianan'Andriamanitra ny olona dia tsy misaraka amina responsabilité. Qui dit tu es élu de Dieu veut dire tu as un devoir. Tu as une responsabilité envers les autres. Zay ny atao hoe élection. Matoa ny fidin'Andriamanitra Jakoba tsy hoe privilège manokana ho an'ny Jakoba le izy fa fifidianan'Andriamanitra mba ho fitahiana ho an'ny rehetra. Io no mahavoafitaka ny olona hoe aka ny fidin'Andriamanitra manokana izy donc ny angaran'Andriamanitra. Élection rime vocation. Élection rime responsabilité. Responsabilité pour devenir une bénédiction. Andriamanitra ohatra raha nifidy ny Noa dia tsy hoe mahafinaritra ny Noa dia ho arovako manokana Noa mianakavy dia omeko privilège manokana Noa mianakavy. Non! Tsy resaka privilège le fifidianana. Fa nifidian'Andriamanitra ny Noa mba hiantoka ny continuité de la vie sur terre. Raha tsy nifidin'Andriamanitra ny Noa avaly mianaka, tsy nisy raha manatombontsoa Jean-Luc, tsy nisy ny Erzena Voatsinapy, tsy nisy ianareo manaraka azy ao. Zay le izy. Le choix de Dieu qui tombe sur Noé assure la continuité de la vie sur terre pour tout le monde. Donc tsy resaka zanak'ikalafa. Donc tsy resaka privilège. Donc tsy resaka préférence fa élection égale responsabilité.
aza dino zay tak'izay koa i Abrahama nofidin'Andriamanitra Abrahama avy aminao no hitahina ny firenena rehetra. Élection égale bénédiction pour tous. Dieu a choisi une seule personne, mais à travers cette personne, il va être une bénédiction pour toute l'humanité. Mazava aminareo zay mifidy olona anankiray Andriamanitra mba ho fitahiana ho any rehetra fa tsy hoe za ny fidin'Andriamanitra dia privilège-ko tsy travanako aminareo ianareo zany vomafy fa zany fidin'Andriamanitra. Ny olona manana fisainana zany ary ny olona mivoy hoe tena ny fidin'Andriamanitra manokana iny paster iny, tena ny fidin'Andriamanitra manokana iny mpiandry iny, manana tombony manokana. Sy atompoko ny fifidianan'Andriamanitra ny fifidianan'Andriamanitra anao dia midika hoe irako ianao. Tu vivras pour les autres. Ary zay mampavesatra ny fifidianana. Ny fifidianana dia manambara responsabilité. Ary le responsabilité anao mba hahatonga anao bénédiction ho an'ny hafa. Ireo mpaminany zay ny fidin'Andriamanitra dia natokana ho amin'ilay mission hanambara ny afatr'Andriamanitra ho an'ny Israely, ho an'ny vahoaka. Zany nahatonga ny Jérémie à un moment donné, Jérémie nanao grève de la faim, maty amty arakaraky ny any efa andrahanao hitako loza. Satria zay ny rôle-ny olom-boantso, ny olom-boafidy. Matoa anao voafidy an'Andriamanitra dia satria ta vie n'est plus la tienne. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient au collectif. Être serviteur de Dieu, c'est veut dire être disponible pour tout le monde. Areo masarotra ny asa fanompona. So misy mirehareha fa ny fidin'Andriamanitra dia hoe manana tombony manokana. Ie, fa azadino ilay tombony manokana ho anao dia haninona? Miakohoka manampy miakohoka manompo ny hafa. Donc ny fifidianana havako rahalahako sy anabaviko malalako isany de n'est pas du tout un privilège. N'est pas du tout un privilège. Mais une responsabilité. Un sacerdoce. Voilà le mot. L'élection est un sacerdoce. Hainareo dika zany sacerdoce zany fanompona. Asakasaky zay voafidy. Ary zay manahirana amin'izy hoe aza mba voafidy. Misy olona manontany hoe fa ahoana nahatonga anao lasa pastera? Fa ahoana nahatonga anao lasa mpiandry? Fa ahoana nahatonga anao lasa mpitolo filazantsara? Dia ho za ozy le pastera namako zay aza mba voafidy ihany. Qui dit voafidy dia zao le jour où tu es choisi par Dieu, le jour où tu as été élu par Dieu, veut dire que tu as un sacerdoce, une responsabilité. Tu vis pour les autres. Exodus 19:6. Exodus 19:6. Mbola manontany ihany ve ianao manoe ahoana rehefa tarinao hoe voafidin'Andriamanitra? Ny olona rehetra ny fidin'Andriamanitra. Tsy tokony zany sao ny fanontaniana apetraka ao. Exodus 19:6. Zao no voasoratra. Dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo teny ireo no ho lazainao amin'ny zanak'ely. Ho fanjakam-pisorona. Royaume de prêtres. Et un peuple élu. Dia ohatray koa Petera voalohany toko faharoa, Petera voalohany toko faharoa andeny fahasivy. Petera voalohany toko faharoa andeny fahasivy. Ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy. Fanjakam-pisorona. Firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany. Eto mamaly manio celeste. Mba hilazanareo ny atsarany ny antso anareo niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana. Ianao zay nisorona tao maizina ka nahitany mazava dia diky zany fa olona voafidy ianao. Aza miandro hoe nanofy aho.
mbola tsy nanofy, mbola tsy nazo fiantsoana aho zao sasany. Mbola tsy nisy niteny tsy fantatra aho zao sasany. Mbola tsy nametrahany mpaminany satana tsy nofy izay rehetra nesorina tao amin'ny maizina nafindra ao amin'ny mazava dia taranaka voafidy hanambara ny atsaran'ilay miantso anareo. Koa aza mialokaloka am'le hoe tsy mbola nanofy aho, tsy mbola nazo fiantsoana aho, tsy mbola nisy naminany aho, tsy mbola niteny tamiko dada ranony, tsy mbola niteny tamiko mama ranony, mbola tsy niteny tamiko nento ranony, mbola tsy niteny tamiko i dada ranony. Azafady, izay rehetra nesorina avy amin'ny maizina nafindra ao amin'ny mazava dia taranaka voafidy hanambara ny atsara zay le mahavoafidy anao, manambara ny atsaran'ilay nanalanao tao. Zay mahataranaka voafidy anao. Tsy za no milaza an'izany fa ny soratra masina. Donc l'élection, ny fifidianan'Andriamanitra dia tsy resaka exclusivisme, azafady. Inclusivisme aza. L'élection n'a rien à voir avec toute idée d'exclusivisme. L'exclusivisme dia le hoe navana zay zany miavaka amin'ny olona exclusiviste. L'élection est inclusive, universelle et non personnelle. L'élection est inclusive et non exclusive, universelle. Exodus 19, 4 à 6. Exodus 19, 4 à 6. Eto zany dia mandrava ny fampianarany dison'ireo milaza hoe izy dia nahazo fiantso manokana ary mila miakohoka aminy ianareo. Tsy maintsy mandeha any amin'ireny paster reny nareo, tsy maintsy mandeha amin'ireny mpaminany reny nareo. Tsia ny fifidianan'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra. Inclusivisme. Fa tsy misy olona manana privilège manokana zany. Exodus 19, 4 à 6 mianaran'i Jesosy. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary nampakanisako anareo aty amiko. Koa ankehitriny raha hiain'ny feoko koa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, enosary raha miain'ny feoko ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjaka ampisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo tenireo nolazainao amin'ny zanak'Israely. Mazava, rehefa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina ianareo dia rakitra soa. Raha vadika amin'ny teny hafa, efa nahita ny asan'Andriamanitra mahagaga tamin'ny fiainanao ve ianao? Nahita ny fomba nanafan'Andriamanitra anao tao amin'ny maizina ka nafindra tao amin'ny mazava. Donc tu es élu. Donc tu es un trésor dans les mains de Dieu. Donc rakitra soa ho azy ianao. Tsy mila any pastera ranona mahay maminany, tsy mila mpaminany ranona mahay maminany, tsy mila fametrahan-tanany ranona sy ranona. Ny nanokafana Jesosy ny masonao, izay ny mahavoafidy anao. Nampahiratona ny masonao, nisokatra ny masonao, taranaka voafidy anao zay. Fanjaka ampisorona anao zay. Firenena masina ho an'Andriamanitra ianao am'izay fotoana zay. Koa aza mbola miteny hoe za ve voantso, za ve nazo fiantsona, za ohatra mbola tsy nazo fiantsona, mbola miandry appel inona? Sao dia ala olana tsy feanao miasa fotsiny ihany zany. Asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy faha dimy ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy faha dimy ambin'ny folo. Mivako toy izao ny anaran'i Jesosy. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana matsy an'ny Paoly io, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fanaka voafidy hitondrany ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka izy. Io ny teny natao tamin'ny Paoly. Eritrereto hoe Paoly tamin'io fotoana io mbola le olona manohitra an'Andriamanitra. Ino tsara? Mbola tsy apôstôly Paoly, mbola le persécuteur Paoly,
mbola le mpanenjika ny fivavaka nefa dia efa lazain'i Jesosy hoe fanaka voafidy ho ahy hitondra ny anarako any amin'ny jenjeza. Donc ry havako raha conclusion zay dia zao hoe tsy resaka favoritisme mihitsy ny fifidianana ka hoe Jakoba tiako lesaonao tsy resaka favoritisme na sanatria hoe népotisme araky ny fiheverany sasany azy fa l'élection implique le devoir pour tout le monde. Ny fifidianan'Andriamanitra dia mitaky devoir ho any amin'ny ny olona rehetra. Zero tsara ohatra anankiray Jesosy le lazainy ray hoe déclaration officielle avy any an-danitra indromy ataony. Voici mon fils bien-aimé. Indro ny zanako malalako zay setrako izy no henoy. Fa maninona moa Jesosy natao hoe fils bien-aimé? Fa maninona moa Jesosy natao ino ny zanako malalako zay setrako? Satria nahoana? Tsotra. Il est l'élu. Dikany hoe Christ égale loin. Gatakany seriako mba anoratra ny définition zay. Le Christ égale loin. L apostrophe OINT. Il est voaost. Na koa hoe l'élu. Voafidy. Inona sens l'élu? Voafidy izy, nofidin'Andriamanitra izy, mba hanome ny tenany ho an'ny rehetra. Il a été élu, il est loin de Dieu pour se vider et pour se donner pour tout le monde. Merci. Le Christ, loin, et toi, les voaost, l'élu, dit qu'un élu, celui qui a été choisi par Dieu pour donner sa vie pour les autres, pour se vider pour tous. Zay atao hoe voafidy. Sotrantsika olombelona hoe olom-boafidy dia olona tompoina. Olom-boafidy dia olona mandray azy. Fa ny élu amin'ny sens biblique, c'est quelqu'un qui se vide pour les autres. L'élu, c'est quelqu'un qui se donne pour les autres. Zay mahazanaka malala ny Jesosy satria nanolotra ny ainy ho an'ny olona rehetra. Zay mahazanaka malala ny Jesosy. Isika mety zanak'Andriamanitra, fa moa ve tsika zanaka malala? Samihafa. Marina fa zanak'Andriamanitra ianao, marina fa natsangan'i Jesosy, natsangan'Andriamanitra teo batisa zao, fa moa ve ianao fils bien-aimé? Moa ve ianao zanaka malala? Dila le zanaka malala, matsapa fa voafidy, ary rehefa voafidy, dia maninona? Manolotra ny ainy ho an'ny hafa. Io no problema ngezabe ny kristianisme a Madagasikara. Be dia be ny voafidy, be dia be ny mpanompon'Andriamanitra, fa tsy zanaka malala. Heritreretiny fa le fifidianan'Andriamanitra azy. Heritreretiny fa le titre maha-pasteur azy. Heritreretiny fa le titre maha-diacône azy. Heritreretiny fa le titre maha-mpandrefana santompo azy dia privilège. C'est pas un privilège, c'est un devoir. Une responsabilité. Bref, amaranako azy. Raha tarafina zany ny tantaran'ny patriarka hatramin'izay ao testamenta taloha, inona ny zavatra tsy karisitsika? Ny fifidianan'Andriamanitra ny Jakoba reny ohatra le mampiteraka resabe dia ohatra ny noraisina comprise ohatra ny hoe choix arbitraire. Ohatra hoe fifidianana ahoana hoe filaza zany choix arbitraire zany maritaka azy hoe ohatra ny hoe masontsika zany dia ohatra ny hoe fifidianana tsy rariny, miangatra. Voilà. Fifidianana feno fiangarana. Zay zany jerentsika verset sasasasany milaza an'izay Malaky toko voalohany andiny faharoa sy fahatelo. Malaky toko voalohany andiny faharoa sy fahatelo aloha. Zao no voalaza ao ny anaran'i Jesosy. Malaky toko voalohany andiny faharoa sy fahatelo. Efa tianareo aho o Jehova, nefa ho ianareo inona no nentinao ny tianay?
tsy rahalany Jakoba va Esau hoy Jehova, nefa Jakoba no tiako fa Esau no halako. Io le verset manahirana. Ka nataoko tany laony tendrombohiny, tendrombohitry Esau zany, ary ny lovany natolotro ho an'ny amboadia any an'efitra. Eno tsara, zareo tsara le filahatry le phrase. Efa tianareo aho. De mametra-panontaniana nareo izy. Fa inona no nentinao le tianay? Ohatrany hoe teny hoe fa ahoana no ilazanao fa tianao zahay? Valiny tsy Jakoba va, tsy ny rahalany Jakoba va Esau? Nefa Jakoba no tiako. Zany hoe ny zavatra lazaina eto zany de zao hoe questionna fitiavana no mibaiko an'Andriamanitra mifidy, fa tsy questionna logika. Ary rehefa ny fitiavana no entina hifidianan'Andriamanitra olona dia mifanohitra amin'ny logika mihitsy. Raha ny rariny sinitsiny de Esau no mendrika. Kanefa ny antefa tany amin'ny Jakoba ny fifidianana satria zay le fitiavana. Ary le fitiavana eto inexplicable les raisons, les choix. La raison et l'argument de Dieu dans son choix n'a pas d'explication. La seule explication du choix de Dieu, la seule explication de l'élection de Dieu, c'est son amour. Tsy misy fanazavana hafa azo mena anao ny antony ny fidianan'Andriamanitra ny olona anankiray afa-tsy ny fitiavana. Fa raha ohatra ka ezahanao azavaina ny antony fidianan'Andriamanitra ny Jakoba dia manafitohina satria Jakoba olona fetsifetsy ratsy, satria Jakoba dia olon-dratsy, nefa dia ny fidianan'Andriamanitra au lieu d'Esaü dia olona tsara. Olona tsara Esau, tsara lavitra no Jakoba Esau, kanefa le ratsy indrindra no nofidin'Andriamanitra. Zany ny atao hoe fitiavana tsy misy antony. Un amour inconditionnel. Genesis 25-23. Genesis 25-23. Ny anaran'i Jesosy. Firenena roa lo akibonao, ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao, ary ny vahoaka iray toko hahery no iray toko, ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Manambara ny Jakoba sy Esau io zany. Le zokiny hanompo ny zandriny. Esau zany hanompo any Jakoba. Tahaka zay koa ny Abela sy Kaina. Ka hamezako azy de hoe ny fifidianan'Andriamanitra, ny explication ny choix-n'Andriamanitra dia se baser uniquement sur son amour. Aza mitady explication ankoatran'izay. Ny fifidianan'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy misy afa-tsy ny fitiavana. Satria raha vao miezaka misikosikotra an'io ianao dia ho tafitohina hoe zay na tonga ny fiangonana voalohany tafitohina fa maninona no i Paoly no fanaka voafidy hitondrana ny anaran'Andriamanitra ny amin'ny Jésus. Paul ve? Paul il traîne des casseroles. Paul il a du sang dans ses mains. Paul namono kristianina maro. Paul nampamono an Étienne. Paul olon-dratsy. Nefa ny antefany aminy ny fifidianan'Andriamanitra. Omeo ahy ny argumentanao ankoatry ny fitiavana. Tsy misy raison ny fifidianan'Andriamanitra ny Paul mihitsy afa-tsy ny fitiavana. Et c'est ça, le lazaiko foana hoe l'amour de Dieu est scandaleux. La grâce, elle est scandaleuse parce qu'elle n'a pas de raison. L'amour n'a pas de raison. L'amour, c'est l'amour. L'amour a ses propres lois. Deutéronome 7:fafito.
Deutéronomie toko fafito andininy fafito mazava be ny tenin'Andriamanitra ato zao no voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomie 7:7 tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefany no nireketan'ny elo tsara no nireketan'ny fitiavan'i Jehova taminareo sy ny nifidianana anareo fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Zany hoe raha jerena ianareo ny Israely dia tsisy raisinareo ary tsisy ilanazy ianareo. Fa maninona no nifidian'Andriamanitra ny Israely? Dia satria niraikim-pitia tamin'ny Andriamanitra. Zay no voalaza eto. Tsy ny hamaroanareo fa noho izy niraikim-pitia taminareo. Mahafinaritra anie zany teny zany. Raha vadiko amina langage directako hoe tsy ny fahamanjanao, tsy ny mahabôgôsy anao, tsy ny mahendry anao, tsy ny mahampivavaka anao, tsy ny mahapastera anao, tsy ny mahampiandry anao, tsy ny mahakoralina anao, tsy ny mahavita confirmation anao, fa noho zao raikim-pitia aminao ozy Andriamanitra no ny fidianako anao. Zay le fitiavan'Andriamanitra. Io fitiavan'Andriamanitra io tsy incompréhensible. C'est indépendamment de nous-mêmes. Zay mahatonga amin'ny teny hoe l'amour de Dieu est scandaleux. Ah oui, scandale. Korinthiana voalohany toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Korinthiana voalohany toko voalohany andiny fafito amby roapolo. 1 Corinthiens 1:27. Zao no voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Zay le Andriamanitra hoe Dieu choisit le minable. Dieu a choisi Jacob par rapport à Ésaü parce que Jacob il est minable. Jacob est un mécréant. Jacob est un filou. Jacob est mauvais. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a choisi. C'est ça l'amour scandaleux. C'est ça la grâce scandaleuse. Tsy noho ny fahamaroanao, noho ny fidianako anao ry Israely, fa noho ny reketany fitiavako taminao sy ny razanao, ozy izy masany Abrahama, noho ny fidianako anao. Hafa loatra ny fitiavan'Andriamanitra. Hafa loatra. Ary tsy ho zakatsika mihitsy. Tsy ho ekeny ny saitsika mihitsy. Satria tsika dia manao hoe satria nanao pastery izy satria mivavaka izy satria tsy misy satria. Tsy misy satria. Satria ny satrianao tsy misy mitombona mirodana tsiraray daholo ny satria. Satria inona? Tsy manakambara ianao eo anatrehan'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy manaka-lahatra ianao eo anatrehan'ny fitiavan'Andriamanitra. Inona no alahatra eo? Inona mba argumentanao eo? Inona mba ho présentenao an'Andriamanitra eo? Rien. Que dalle. Ka izay no hafatra ho antsika andreo. Dia marana koa azy tanteraka dia zao hoe le souci an'Andriamanitra, ny faneren'Andriamanitra zao ny rétablir foana zay équilibre zay iaho en tant que créateur et en tant que père. Ny se permettre mihitsy Andriamanitra. Ny se permettre mihitsy Andriamanitra. Miinverser ny pyramide sociale. Mampitsimbadika ambony ambany ny rafitry ny fiarahamonina. Io le vakiko teo mbola averiko eny 1 Corinthiens 1:27. Ary tiako tsy piana tsara fa tsy resaka lutte de classe ny resako eto. Tsy hoe kory ny Andriamanitra dia Andriamanitra révolutionnaire. Marina loatra ny tenin'ny Besa hoe ny Andriamanitra zay loko dia tsy Andriamanitra révolutionnaire. Tsy resaka hoe révolution entre les puissants et les faibles. C'est pas ça.
tsy resaka communisme, mialatsiny amin'ny politicien, tsy resaka idéologie de gauche, c'est pas une idéologie socialiste, oui, abat les puissants et les riches. Non, ça n'a rien à voir avec une lutte de classe. Fa, toujours dans le souci de rééquilibrer la vie. Dia Andriamanitra zany manana souci de justice foana. Dia zao aleo tsy mbadika ary ny rafitra mba hahatonga an'ilay équilibrage mba mitovitovy. Satria ny Andriamanitra ao dia c'est un Dieu de tous les êtres vivants. Andriamanitra ny nofo rehetra. Jérémie toko faharoa amby telopolo, andiny fahafito amby roapolo. Jérémie toko roa amby telopolo, andiny fahafito amby roapolo. Jérémie 32, 27. Zao ny voalaza hoe indro izaho no Jehova, Andriamanitry ny nofo rehetra. Andriamanitry ny nofo rehetra. Moa misy zava-magaga zay tsy haiko fa le tapa voalohany m'intéressé Andriamanitry ny nofo rehetra izy. Donc raha Andriamanitry ny nofo rehetra Andriamanitra dia ataony ny fomba zay ahatonga ny fiainana ho équilibré. Donc tsy mampanina an'Andriamanitra mihitsy mifidy olona zay eritreretinao. Azadiny fa na ny olona hanao ny asany aza dia olona tsy eritreretinao ny fidiny. Olona tsy tafiditra ao anatin'ny radaran'ny fiangonana ny fidiny. Olona tsy mahafeno ny fepetrany fiangonana ny fidiny. Olona hors norme ny fidin'Andriamanitra. Mba hampamenatra ny norma, mba hampamenatra ny hendry, mba hampamenatra ny olona miseho azy ho hendry am'le hoe kasatria zao, kasatria zao, kasatria zao. Fa fitiavana ihany no mameno ny zavatra rehetrarehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra, zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Vavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra noho ny teninao. Sotranao zay noho ny fitarianao anay, ka hampahiratanao ny masonay fa Andriamanitra ny nofo rehetra ianao. Azy rehetra nampahitanao ny mazava, dia nofidinao koa hampamenatra ny hendry. Maniraka ianao ankehitriny, maniraka ny olona rehetra. Tanteraka ny teninao amin'ny bokin'ny Joela mpaminany mandeha. Any am-paranany aho dia handatsaka ny fanahako amin'ny nofo rehetra. Ilay antotrareo any nofy, ny zanakalahinareo ahita fahitana. Miasa ianao Andriamanitra ka tsy misy masaka. Miasa anao Jesosy ka tsy misy matohitra ary tsy manaraka ny lamina zay eritreretin'ny olombelona. Anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra, zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka anao mandrakizay. Amen. Samia tain'Andriamanitra ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Elo mazava.